ampontsika mandrakariva ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Andeha ny mofinaina izay voalahatra antsika ny ry havana no hakana ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny Genesisy toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Genesisy toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Raha mijery ny soramandry eo ambony sika ry havana dia mahita izao soratra izao hoe ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama fa tsy Abrahama. Raha vao miresaka fanekena isika ry havana, ny fanekena ao amin'ny testamenta taloha dia lalana anankiray na fomba hitsofoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Zany hoe amin'ny alalan'io fanekena io Andriamanitra no misehatra ao anatin'ny zanak'olombelona. Rehefa manao fanekena dia ireto no tsy maintsy misy ireto foto-kevitra ireto: ny fifanarahana, misy contrat zany; ny fiantohana, engagement; misy ny atao hoe liaison na hoe fifamatorana, ary ny promesse, fampanantenana. Zany hoe Andriamanitra mihitsy eto no manome na manao fanekena amin'ny Abrahama, ka manao contrat izy, manao engagement izy, mametraka liaison izy ary mametraka promesse ihany koa. Rehefa manao fanekena ry havana mandrakariva dia ny malemy, ny matanjaka no manao fanekena amin'ny malemy, fa tsy ny malemy no manao fanekena amin'ny matanjaka. Ahoana zany? Tsy Madagasikara mihitsy ny hanao fanekena any Amerika, satria Madagasikara sady tsy mahavita miantoka ny Amerika, ny tsy mahavita mamelona ny Amerika, ny tsy mahavita miaro any Amerika. Zany hoe eto zany dia hita mivaingana, ilay matanjaka dia Andriamanitra ary ny malemy dia isika olombelona. Ary ao anatin'izany fanekena izany Andriamanitra dia vonina ny iaro, vonina hamelona. Io fanekena io eto Madagasikara dia misy ilay fomban-drazana, tsy hoe fomban-drazana lisy sa hoe fomba mampanao fatidra, dia atao mifangarongaro ny raha dia samy misotro dia mifampitsitsika eo, dia ho iray ihany tsika tahaka ny piraita-potsika, ninonina manjo anao dia zany miaro anao. Raha misy zavatra mahazo anao dia zany manavitra anao. Zany hoe ilay matanjaka zany mandrakariva dia miaro, ary tsy mahazo mifampivadika, tsy misy mifampivadika zany, fa zay mivadika aloha kelila ozy lay ompitenenana izay, tsy mahazo mifampivadika mihitsy. Eto zany Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama ary nametraka fampanantenana. Any amin'ny Genesisy toko 2:12 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izy. Ny Genesisy toko 7:12 ny andininy 5:12, ny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny Abrahama dia hoe ho avy amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra, amaro ny taranakao aho ary alehibe, ahatonga azy ho firenena lehibe. Zay zany ilay hoe fanekena. Ary ao anatin'ilay fanekena dia zao: Andriamanitra tsy hivadika amintsika zany naoviana. Ary mandraka kehitriny dia mbola miazona ny fanekena Andriamanitra, saingy izao ny olona mandrakariva no miala amin'Andriamanitra. Ary raha dinena amin'izao vanim-potoana hainantsika izao ny ariavana dia mamperitreritra tokoa zany vanim-potoana sarotra izay tsy hipetrahan'ny fifampitokisana intsony eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy mifampatoky intsony ny olona, tsy mifampatoky ny ray aman-dreny sy ny zanaka, tsy mifampatoky ny piraita-po, tsy manana ilay atao hoe fifampitokisana tahaka ny toetra n'Andriamanitra. Ndraindray aza atao kobakambava fotsiny sisa ny iainana amin'ny fiainam-piarahamonina manontolo izay tenenina tsy tanterahana, zany ny zava-misy dia indraindray ry havana rehefa mahita an'ireny le teny sinoa amin'ny akanjon'ny olona ireny, za moa tsy mahay teny sinoa, fa zao fotsiny any an-tsaika dikandray zao hoe fehmifitaka ny tany. Tsy haiko aloha, za tsy mahay, mety lazain'ny olona fa manao dika vilana satria za tsy mahay, fa zany ny zava-misy iainana amin'izao hoe fehmifitaka ny tany. Saingy zao soratra masina eto ambany masontsika zao dia hanorenana finoana hampahirizana antsika fa lay Andriamanitra lay tompoitsika dia tsy mivadika amin'ny teniny. Fa inona ny afatra voalohany amintsika ry havana? Ny afatra voalohany dia zao: ovay ny fijery ka minoan'Andriamanitra. Ovay ny fijery ka minoan'Andriamanitra. Io tsy taritaimy saka hoe ovay ilay fijery, fa eto dia sain'ny soratra masina manova fomba fijery sika. Olana roa natrehany Abrahama. Olana voalohany dia zao: eo amin'ny toko 4:40 nisy ady tao Sodoma sy Gomora. I Sodoma sy Gomora ilay toerana nonenan'ny Lota. Zao mantsy ny tantara. Rehefa niaraka zany i Abrahama sy Lota zanadralahan'ny ray dia mifindra tany amin'ny tany Kanana.
dia rehefa mifindra tany izy dia nitombo be ny fanana ny ondry amanomby ny osiny dia niady ny mpanompony izy ireo tena tsara niady kijana niady fendrasanomby dia hoy Abrahama hoe tsy mety fandaontsika izara kijana dia rehefa nizara kijana izy dia nisafidy Lota aleo zaho any avaratra tsy nanana fa any no mamokatra sy tsaratsara kokoa jereo tsara dia ny Abrahama ozy Abrahama aleo zany zaho aty an'ilay atsimitsimo tsy dia mamokatra zay safidy Lota jereo tsara ny efarany Lota sendra Sodoma sy Gomora ary zany mila mitandrina tsara amin'ny safidy indray fatra-pifidiny tsara dia sendra ninjola ozy ny fitenenana fa na ny vadiny Lota aza vongatsiro saika maty tao izy vokatry ny safidy fa ilay tantara eto zay dia mbola talohany zany zavatra nitranga zany nisy ady nanafika ny tanàna Sodoma sy Gomora sy ny manodidina ilay firenena lasany avokoa ny vahoaka lasany avokoa ny fananana rehetra rehefa zany dia nisy tafatsoka ny lefa dia niteny tany any Abrahama hoe vonjeo zay dia namonjy Abrahama ary rehefa namonjy Abrahama dia afaka zany hoe tafaverina avokoa ny fananana rehetra vokatra zay dia teraka ny tebiteby satria natahotra valifaty Abrahama natahotra no valindreo firenen'ireo notafiany indray i Abrahama ary zany na tonga ty tenin'Andriamanitra ty eto natahotra i Abrahama ka tonga taminy ny tenin'i Jehovah ary nisy tao amin'ny fahitana aza matahotra izao no ampingy anao aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampingy anao teny fampaherezana zany ry havana tena teny fampaherezana zany fa ny olana faharoa zay natrehany Abrahama dia zao ianao ny teny tamiko hoe ialehibe ny taranako dia tonga firenendehibe avy amin'ny taranako ny tahina ny firenena rehetra za azy ty efa antitra za momba za tsy miteraka vatiko boribory ahoana ny atanterahany zany ady tsay natao anatiny Abrahama daholo zany rehetrarehetra zany teo Andriamanitra ny nanome fampaherezana aza matahotra izao no ampingy anao la iampingy eto ry havana malala dia zao tahaka ny safa be fiarovana zanatsipika na fiarovana bala hitanareo rehefa le misy polisy ireny eny an-dalana dia mitondra le fiarovana be iny ohatran'ny reny zany ampingy ho an'ny mpijery dessin animé indray dia le oetiniry Batman sy ry Romanina le safa be ohatran'izao iny zany ampingy fiarovana Jehovah Andriamanitra eto miteny mihitsy hoe izao no ampingy anao fiarovanao tena manome toky Andriamanitra satria izy nanao fanekena tamin'ny Abrahama dia ho arovany ary zany io Andriamanitra io zay olona nanaovany fanekena tahaka atsika kristianina nanaovana fanekena tao amin'i Jesosy Kristy dia arovan'Andriamanitra tsy avelano tamin'ny fahavalo isika ary zany ry havana no tokony hananantsika toky fa tena mpiandry tsara io Andriamanitra io Jesosy Kristy ny teny hoe izao no mpiandry tsara fa ny zava-misy indraindray mampalahelo dia zao misy fotoantsika tena tsy matoky an'Andriamanitra tsy matoky an'Andriamanitra isika misy tantarany mantsy io tamboso i vavahady io enoy tsara ny tantarany tamboso ny vavahady tany mbola trany fotsiny alohany teo mbola tsisy tômôbila tsisy moto dia tamboho hazo na volontsangana tsy haiko tsara zay atao teo dia ohatr'izay koa ny vavahady dia misy soratra eo an'ilay izy hoe hotahiny ianao raha miditra hotahina raha mivoaka dia misy soratra ihany koa hoe Jehovah ny mpiandry dia nanomboka nitombo na azy tômôbila ohatra ohatr'izany dia nitombo dia novaina tamboho vato dia novaina vavahady vy iny aloha zany dia efa olana anankiray fa efa tsy fakafantatra ntsony ny praimonina fa hoe avy anareo ao ambadika eo no mipetraka rava aloha le fihavanana anankiray fa anankiray ny tena olana amin'izao dia le soratra hoe Jehovah ny mpiandry lasa nivadika hoe misy alika masika aitsika tsara lay any amin'ny Salamo 23 iny l'Éternel mon berger lasa mivadika hoe berger allemand mon berger ary za mandrakariva rehefa miditra anaty tambohan'olona dia manontany hoe tsisy alika masika tsy midika akory zany hoe tsy ilaina ny alika tsy midika akory zany hoe tsy ilaina ny tamboho ary tsy midika hoe tsy ilaina ny sécurité sy forest sy ny sisa fa ahoana lay fatokitsika an'Andriamanitra lay ampinga ilay fiarovana Paul apôstôly dia nanao le tsodrano any amin'ny Tesalonianina voalohany Tesalonianina voalohany toko voalohany 7:7 hoe Andriamanitra ny fiadanana masina anareo samotanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Andriamanitra miaro atsika mandra-piavin'i Jesosy Kristy fa misy fotoana sika indraindray tsy matoky an'Andriamanitra indraindray arakaraka ny tombon'ny eo am-pelantanany no ienan'ny fahatokiana
an'andriamanitra. Fa ny faharoa izay ampahirezana dia zao ny teny Andriamanitra hoe izaho no ampinganao sy valim-pity ianao. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no valim-pity lehibe indrindra izay ho azon'i Abrahama, satria Abrahama niala avy any amin'ny oran'ny Kaldeana natsoina ho any amin'ny tany Kanana. Tsy misy fianakaviana. Ary teo aza dia nisaraka tamin'ny fianakaviana dia nisaraka izy Lota. Entina ilazany zany hoe tsy mandeha irery izy fa Andriamanitra ny valim-pitiny. Andriamanitra no anjara lovany. Ambaran'ny mpanao salamo zany amin'ny salamo 5:15. Jehovah no anjara lovako sy kapokako. Ianao no mampahiratra ny anjarako. Ary ny mpanao salamo ihany koa any amin'ny salamo 7:70 dia milaza mihitsy na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia ho inona hozy izy? Ho vato lampoko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Ary zany ry havana no ampahirezana antsika hoe ninona zava-mitranga. Dia Andriamanitra ny valim-pity antsika, valim-pity ambony indrindra. Io lay Andriamanitra tsy miova, vonona hiaro antsika. Ninona zavatra mitranga. Ary anankiray ihany koa ry havana, olana izay niatra teto amin'ny Abrahama hoe ahoana moa nomenao teny fampanantenana ho tonga lehibe ny taranako, nefa za tsy miteraka, efa antitra, efa tsy hitako intsony zany izay azo atao satria bebe Sara mety efa ménopause, fa tsy possible intsony zany. Fa teo Andriamanitra jereny eo amin'ny 5 dia nitondra azy nivoaka hoe nivelalay izy ka nanao hoe jereo ny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Misy fotoantsika ry havana rehefa tonga ny olana dia mitanondrika. Misy fotoantsika rehefa tonga ny olana dia miohaka, tsy mahita afa-tsy olana, tsy mahita afa-tsy sakana, tsy misy vahaolana, tsy misy vola. Za miteny aminao fa raha ny volany anontanianao isaky ny anao zavatra ianao dia io zay tsy misy. Mba manan-drà mane ndao tsika mba hividy henan-kisoa, tsy misy ozy ny vola any an-tsainao any izy no miteny. Tsy misy fahasitranana tsony, tsy manana namana tsony raha ohatra izany hoe tanora tsisy namana itsony zany hoe tanondrika ny olona rehefa tratran'ny olana. Zay le mahatonga le soratra masina le hoe hovay le fijery nitraka ao anatin'ny olana, fahazavariana amin'ny tanondrika. Misy fotoana mantsika dia zao terentsika Andriamanitra amin'ny zavatra hitany maso, tahaka ny objet ankiray Andriamanitra dia terentsika anaraka ny lojikatsika, ampifandraisitsika amin'ny olantsika, dia tsy hitantsika intsony ny fahalebiazan'Andriamanitra fa indraindray ilay olantsika nitatsika dia refesitsika amin'izany Andriamanitra hoe tsy vita io, impossible io. Fa tsy azotsika terena Andriamanitra, tsy azotsika fehezina Andriamanitra. Fa inona ry havana no ifampahirezana? Raha tojolana ianao dia mitraka, jereo ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha fantatrao mantsy ny alehiben'ny Andriamanitra izay tomponao io dia ho fantatrao ny heriny sy ny tanjany ilay manampy ianao. Satria zany ny atao hoe finoana, ny tena finoana dia isika manaiky fa marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Ka ao anatin'izany dia zao, raha tojo olana dia aza maika amin'ny olana fa ireny ny mahakivy antsika indraindray. Fa raha tojo olana dia miantora amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy tara izany, fa isika maika loatra indraindray. Andriamanitra dia manana ny fotoanany, ary ny fahagagana izay asehon'Andriamanitra dia manana ny fotoana izy fa tsy azontsika terena ao anatin'izany. Misy fotoana mantsy indraindray mampieritreritra ny zava-misy amin'izao vanim-potoana ainantsika izao, dia omena fotoana ny olona hoe tongava ny ananina amin'izao ora fahita fahagagana ianao. Zany hoe terena amina vanim-potoana sy ny toeran'Andriamanitra anio fahagagana. Fa ho antsika dia zao ny finoana no andraisana fa anio fahagagan'Andriamanitra, ary manana fotoana ny Andriamanitra. Fa ny afatra faharoa ry havana dia zao, minoan'Andriamanitra. Ny voalohany dia hoe hovay le fomba fijery, aza mitanondrika, mitraka, mijeren'Andriamanitra eo anatrehan'ny olana. Fa ny faharoa dia zao hoe minoa an'Andriamanitra. Eo amin'ny 19 izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nino an'i Jehovah izy ka nisaina ho fahamarinany izany. Nino an'i Jehovah izy ka nisaina ho fahamarinany izany. Ilay teny hoe nino eto raha jerena ny dika teny fototra ny teny Hebreo dia hoe aman, mitovy amin'ino hoe amen. Ny dikany hoe amen zany dia hoe amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika rehefa mivavaka dia faranana amin'ny amen hoe ho tanteraka tokoa izany amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra.
fa misy mantsy olona rehefa mivavaka dia eo amin'ilay mivavaka izy dia efa tsy matoky sady an'Andriamanitra tahaka an'ilay tovolahy kely anankiray Jesosy eo ame bisikileta kely dia ataovy mangamanga kely ilay bisikileta dia rehefa mifoha maraina dia ataovy mipetraka ao ambany tohatra ny foha maraina tokoa izy niarina tsy nahita teo dia zao ny teny io ara le fanahiako zany hoe vao nanomboka mivavaka izy dia efa nisy inona tao anatiny fanahiana sahady normal be io ara le fanahiako ary nandray misy fotoantsika ao anatin' zany tsy matoky an'Andriamanitra lay finoana zany dia le hoe amanina fa ny mifanohatra amin'io dia ny mamona asorona fotsiny le dia tohizana le hoe mamona zany hoe ny mamona zany dia avy amin'ny fahatokina ny devoly fa ny amanina na ny amenina dia amin'ny fahatokina an'Andriamanitra ary zay na tonga Jesosy miteny hoe tsy misy olona afaka manompotompo roa dia Andriamanitra tsy ny mamona lay finoana eto zany no nanamarina na ny Abrahama Paoly apôstôly any amin'ny Romanina toko 4 zay nivakiana tamintsika teo dia nandray ohatra ny amin'ny finoany Abrahama zay nanambara mivantana fa tsy avy amin'ny asa na tsy avy amin'izay etsika ataontsika no hanamarinana antsika fa ny finoana rehefa amarinana amin'ny finoantsika dia mandray fahasoavana ary ny fahasoavana mitondra ho amin'ny famonjena satria Paoly apôstôly dia nanitsy mihitsy ny kristianina jiosy ny zesta mihitsy ry zareo hoe zahay jiosy zay voafora tamin'ny andro fahavalo izay dia manaraka ny lalàn'i Mosesy izay dia mitandrina ny andro sabata dia ozy Paoly hoe tsy ho amin'izany ny hanamarinana antsika fa ny finoana irery ihany ny finoana an'Andriamanitra irery ihany ary tsy karama io ozy Paoly fa raha karama io dia lasa trosa indray satria tsy havitan'izany mihitsika ny finoana an'Andriamanitra irery ihany no hanamarinana antsika mila mitandrina isika ry havana fa ny soratra masina dia mampianatra antsika fa mbola maro aneny kristianina amin'izao tsy tena miorina amin'ny finoana fa miezaka amin'ny asa miezaka mandrakariva amin'ny endrika ivelany rehetra satria zay no heverana fa hanamarinana azy ty dia efa mpianatra mandrakarivany amin'ny hoe tsy hoe manao asa tsara isika mba ho voavonjy fa no vonjena dia manao asa tsara tsy hoe manompo an'Andriamanitra isika manao dekona hiditra mpandray fanasan'ny tompo fa sao voavonjy andeha hanao pastera fa sao voavonjy tsy zany io fa novonjena isika dia manompo an'Andriamanitra zany hoe ny famonjen'Andriamanitra lay fahasoavan'Andriamanitra no mialoha mandrakariva ny asa zay tanterahantsika fa mamita tena ihany sika raha ohatra ka miezaka ny amin'ny herin'ny tenantsika ny amin'izay mety ho fanompona tanterahantsika eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina no amonjenantsika sy hanamarinana antsika fa ny finoana irery ihany zava-misy mantsy ndraindray ihany koa dia zao ndraindray mialokaloka ny amin'ny hoe efa vita batisa efa mpandray fanasan'ny tompo dadanay efa ela be tato amin'ity fiangonana ity noho izany amarinan'Andriamanitra ho azy zay le hoe conversion par affiliation ny dadanay kristianina dia zay koa mba kristianina nefa izy tsy mino ary ty fanontaniana mety hipetraka amintsika ny amin'ny hoe oviana marina isika ny tena ny iona tamin'i Jesosy ary inona ny antony hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra oviantsika ny iona tamin'i Jesosy ary inona no antony hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra mino an'Andriamanitra ry havana fa ny finoana irery ihany no hanamarinana antsika ary ny finoana no andraisana ny fahasoavana dia ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy jereo tsara lay tovolahy ao amin'ny Jaona toko 7 lay perikopa mivakina teo rehefa nifanena tamin'i Jesosy lay lehilahy nosotran'i Jesosy lay jamby izy zany teo aloha dia nosotraniny voarokan'ny olona izy niala tamin'ny sinagoga rehefa mifanena tamin'i Jesosy dia zao avy hatrany ny tenin'i Jesosy manao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao fa Jesosy tsy niteny hoe efa vita batisa ve efa mpandray efa dekona tsy niteny an'izany izy efa mpiandry efa pastera fa inona ny tenin'i Jesosy mino ny zanak'Andriamanitra va ianao ary isaky ny manasitrana Jesosy dia zao ny tenin'i Jesosy ny finoanao no nasitrana anao tena zava-dehibe zany ry havana eo amin'ny fiainana kristianina ny finoana dia ny finoana an'Andriamanitra ary io irery ny takian'Andriamanitra amintsika rehefa mino isika dia amarinina amin'ny finoana tahaka ny Abrahama any amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko 2:20 any ry havana Jesosy rehefa nilaza ny amin'ny andro farany ny aviany indray hitsara dia isy teny ozy Jesosy hoe efa naminany tamin'ny anaranao izahay efa namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay dia ahoana hoy Jesosy tsy fantatra akory ianareo na avitaiza
Zany hoe tsy ny asantsika sy izay nataontsika no hitsaranatsika fa ny finoana irery any. Minoan'Andriamanitra. Afatra roa fiavana nomenantsika tamin'ny teny io ity. Ny afatra voalohany dia izao, ovay ny fijery. Azavariana amin'ny tanondrika amin'ny olana, fa mivoa amin'ny olana. Izay mihitsy ilay teny eto mantsy, nentin'Andriamanitra nivoaka izy dia jery ny kintana sy ny vovoka. Mila mivoaka ny olantsika dia mibanjina n'Andriamanitra. Izay ilay manova fomba fijery. Fa ny faharoa dia izao, minoan'Andriamanitra, fa ny filoana irery any no hanamarinana antsika. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen.